Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa iradio manerantan lefeoni fanantena nitundrato kiazava. Tamin'ny fotoanan'ny ady lehibe dia nikasa motika ny tanànany Londres ireo miaramila ny Hitler. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nilazan'ny mpanjakany Angletera fa tokony avoaka hiala ny tanàna avokoa ireo ankizy rehetra tao Londres. Maro tamin'ireto ankizy reto no mbola tsy nivoaka ny tanàna ka mafy tamin'izy ireo izany fepetra ny raisiny izany dia hisaraka amin'ny ray aman-dreny. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny no nanatitra sy nandefa ny zanany tao anatin'ilay fiaran-dalamby efa feno ankizy marobe izay andao ny tanàna ary nanao veloma azy ireo. Rehefa nanainga sy nandroso ilay fiaran-dalamby dia nanomboka nytomanty zazavavy kely iray ary niteny tamin'ny anadahany fa matahotra izy satria tsy fantany hoe aiza ny toerana hitondran'ilay fiaran-dalamby azy ireo. Nofafan'ilay zokiny ny ranomason'ilay zandry vavy keliny ary izao milazainy taminy hoe eny, tsy haitsika tokoa hoe ankay sika nefa aza matahotra fa ilay mpanjaka antsika efa mahalala izany. Toy izany ihany koa isika ry namako, raha entanina tsy hametraka ny fotsika eto amin'ity tany simba ny fahotany ity intsony fa hanomana ny diantsika hiala eto hamonjy ilay toerana izay azo antoka sy maharitra mandrakizay. Ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompony tompo izay inoantsika any an-danitra dia mahalala indrindra hoe ankay isika. Izy ny tompo marika any amin'izany ko aza matahotra fa matoky azy. Izao no afatra napetra no atsika ao amin'ny Isaia 1:20, 1:10, 1:10 ary 13 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay ahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izano hamonjy anao. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao ampofaza malaina fatomotrany andro izay. Luasa ondanuma sunuvaki mazima zinasa dimideza kutantanuriai zanidiku família itu feza feza fitsiru bekara umbatusa ludalana Via amigo que
trao mijerini uhavikyu Sandina unuhiri kuitantana
alasaro ny faminanin'ny baiboly, alasaro ny faminanin'ny baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Movy anisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany ny COVID-19. Miazakazaka ny olana teraka izany. Mbola hisy fitotonganana raha-toekarena hitranga ve? Ary moa ve Jesosy rehefa ho avy indray dia hiseho any amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao sa ahoana ny fomba fiaviany? Fantatrao ve fa ny baiboly dia efa nilaza meloma mazava tsara ireo toe-javatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao, ary indrindra ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika. Hiaraka hitady ny valin'ireo fanontaniana ireo sika ao anatin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Ottoman, filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantsoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy. Sotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao manalasarona ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Teo aloha isika dia nianatra ny faminaniana ny men'Andriamanitra an'ny Nebokadnezara mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofy, saingy tsy navelan'Andriamanitra ho tsaroany izany, mba hanehoany ny heriny sy ny mahandriamanitra azy, ary mba hanehoany fa tsinotsinona ny fahalalàn'olombelona. Fa ny mpamina ny Daniela no nanehoan'Andriamanitra ny nofy sy ny heviny ary ny fomba hatanterahany izany, izay voapirofo mazava teo amin'ny tantara. Na ireo mino fisian'Andriamanitra na ireo izay tsy mino fisiny dia samy afaka manapirofo ny fahatanterahany voalazan'ny faminaniana teo amin'ny tantara, ary tsy azo etikevitra izany. Nasehon'Andriamanitra miloha ny fisandratana sy ny faharavan'ireo fanjakam-be ny fandimby teto amin'izao tontolo izao. Toe-javatra anankiray monja sisa no sy tanteraka, kanefa tahaka ny nahatanterahana teo alohany rehetra, izay toa tsy nampino ny hatanteraka azy, kanefa tanteraka avokoa, fa tahaka ny nahatanterahana no tsy maintsy hatanterahany ty farany ity. Dia tsinona izany fa ny fahatongavan'ilay vato sy ny endahan-tanana voalaza ao amin'ny faminaniana ny menan'i Daniela, izay maneho ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raony lanitra, fa tsy asteroida akory. Laza melony amin'ireo toe-javatra hitranga melohany haviandray Jesosy, moa ve mbola afaka ny atoky an'izay nolazaina isika? Satria miseho avokoa ny izy ireny. Ankoatra ny fahatanteran'ireo faminaniana ao amin'ny Daniela toko 2 izay nampiariary mazava tsara amintsika fa tena efa nitongotra amin'ny fiavian'i Jesosy indray, dia ho asehoanao eto androany fa tanteraka raha-baky teny avokoa ireny zavatra nolazainy fa hitranga ireny izay famantarana ny fahatomora ny fiaviany indray eny amin'ny raony lanitra. Ilainao, ilaiko, ilaintsika arak'izany ny mahafantatra tsara azy ireny, mba tsy hatonga antsika ho taitaitra, ho gaga rehefa miseho izany. Mampafantatra antsika ihany koa ny baiboly fa mihevitra n'ity zao tontolo izao ty Andriamanitra, mihevitra ny tsiraray amintsika mihitsy izy. Koa manasanao hiaraka hipetraka ampinoana aminay eo an-tongotra Jesosy, tahaka n'ireo mpianany fahiny, hiaino fampianarana mampieritreritra ny amin'ireo famantarana ny meny Jesosy, izay maneho fa ho avy tsy ho ela izy, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Inoko fa tsy te ho diso anjarany amin'ny taridalana nomeny momba n'izany ianao. Fa melohany hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay dia misy fanomezana tianay hozaraina aminao ity. Manana tahirana fampianarana maro izay tianay hozaraina aminao maimaim-paona izahay.
ary azonao alaina izy ireny. Zay tianao na ny rakitsoratra na ny rakipeo na koa ny rakitsary video zany. Raha mahalinanao zany dia raiso reto roy na larana telefona ireto. Ireto ary ndroy ahafahanao miditra amin'izany. awr.org na feofanantenana.org na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Dia azonao atao tsara koa ny maka sy mizaran'izany amin'ny hafy. Ny tanjonay ato amin'ny alasaro ny faminaniany baiboly eto anivon'ny feo ny fanantenana dia ny mba ahazono fitaovana hitomboana ra-panahy sy ho zarainao amin'ny hafa mahimaimpona. Ka dia manasanao zay hisoratra anarana amin'ny fianarana baiboly amin'ireo fomba samihafa efa nomena ireo ahafahanao manao fandalinana bebe kokoa. Ankoatran'izany dia mety hanana fanontaniana ianao mandritra ny famelabelarana dia manasanao handefan'izany amin'ny alalan'ny hafatra na ny SMS. Azonao atao koa ny mandefan'izany ao anatin'ity page ny Facebook ity izay natokantsika ho amin'izay mihitsy. page Facebook AWR feon'ny fanantenana. Milohan'ny hanomboantsika ny fiarah-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrihanao izahay amin'ity anio ity. Satria tia andalina ny amin'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavianao indray izahay, mba ahatonga anay ahafantatra mialoha ny fiomanana ho amin'izy ireny. Ka mba tsy ororo izahay, fa hiantehitra aminao kosa ary ho raiki-pity lalina aminao aza eo ampianaranay ireo fampitandremana nomenao anay, Tompo. Tianay raha mba ahazo valiny mazava avy amin'ny teninao ireo olona maro be mametra-panontaniana mikasika an'ireo toe-zavatra miseho ankehitriny maneran-tany, ka mba ahazo toky avy aminao amin'ny alalan'ny teninao masina izy ireny. Amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Saika nandalo tamin'ny fihibonana ny confinement avokoa ny firenena rehetra eto an-tany vokatry ny COVID-19. Zavatra izay tsy mbola nisy ny takan'iny ary olona maro ny raiki-tahotra noho ny amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Voalazan'ireo mpahay ara-toe-karena fa mety ahazo ny rehetra ny fahasairanana ara-toe-karena vokatr' izany aoriana ny COVID-19. Mety atahotra izay tranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy ahitana valiny ny sainy maro. Hitotongana ve ny toe-karena? Afaka melona ny ankohonako ve aho? Na hahita toerana honenana? Ho hita tsy ho ela ve ny fanefitra ny COVID-19? Ankoatr'ireo aretina hafa mbola tsy nahitana fanafany. Eo koa ny loza vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Tsy voafe ary mahatonga ny manam-pahaizana maro milaza fa tsy haritra ela itsono ny fahafahana miaina eto amin'ity tany ity raha izao no mitoy. Rehefa mijery izao tontolo izao isika dia mahita olona maro be sahiran-tsaina sy very fanahy. Olona maro avy amin'ny fiaviana sy ny kolotsaina rehetra no mitaintaina traizatraiza. Velom-panahina izy ireo eo ampijerena ny ho avy ary manontany tena hoe raha izao no miseho anio dia inona no hitranga manaraka? Tsy vitsy ny mamono tena sy mamono ny hafa satria tsy zaka ny saintsony ny zava-misy. Aka ohatra isika vaovao aingana izy ity, nisy ray mpianakaviana izay mipetraka any Etazonia, firenena matanjaka indrindra eto tany, niena ny fidiram-bolan'izy ireo miamienatra any, tsy hoe mahantra nefa izy ireo,
kanefa hitany fe miamtotongana ny fiainan'izy menakavy. Tsy mpino an'Andriamanitra nefa izy. Ny any fanafody hitany dia izao, vonoina ny zanany dia novonoiny daholo ny zanany rehetra no vonoiny ho fatiko ny vadiny. Dia rehefa nanontaniana izy dia namaly-tsotra hoe tsy vitako itsony ny mamelona azy. Ary be diaibe ny mamono tena tahaka an'izany. Ny mampalahelo aza dia be diaibe any amin'ireo firenena manan-karena ny mamono tena. Izay mianatra mifotsotra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho sahiran-tsaina ny amin'izay iseho amin'ny ho avy. Satria ny faminaniany Baiboly dia maneho mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'izany. Ary izany indrindra no iarahantsika mijery eto. Andeha ary iarahantsika mamerina ny foto-kevitra amin'ity fiarahantsika mianatra mitohitohy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko sy inoko. Raha manohitra amin'ny Baiboly kosa ary tsy ao anaty Baiboly dia tsy natao azy any. Zay ilay izy raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, hinoko, ekeko mazava. Raha manohitra ny Baiboly kosa dia tsy natao azy any. Iangaviana mihitsika hanao tahaka an'ireo mponina tao Beria ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12 amarino ao amin'ny Baiboly izay rehetra renao eto. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zaraina aminao. Fa azankinina amin'ny hoe iza no mampianatra an'izany. Ny boky Apokalipsy dia manomboka ary mifarana amin'ny toe-javatra faratampo ny fiverenan'i Jesosy be voninahitra. Izao ny fampanantenana nomeny antsika ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia ireo nandefona azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampakatra ny masontsika ambony ho any an-danitra ny Apokalipsy. Manalantsika amin'ny olana eto amin'ity tany ity zany ho any amin'ilay vahaolana azo antoka dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika fa tena antomotra tokoa ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy akaiky fotsiny fa tena antomotra. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, afaingana. Amen. Afaingana ho Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia intelo no hitenenan'i Jesosy hoe indro afaingana. Le Andriamanitra tsy mahay mandainga no miteny an'izany. Maniry ny tsirairay amintsika ho vonina ho amin'ny toe-javatra faratampony io izy. Ary ao ka tsy ho adininao fa mitaizanao amin'izany fotsiny fiangonana fa tsy afaka miantoka na misolo tenanao ho voninao amin'izany fa any tsirairay ny fahavinonana ary andalo fitsarany eo anatren'Andriamanitra tsirairay isika. Mety anontany teny ianao hoe akaiky manahoana moa ny fiavian'i Jesosy. Maniry ny hafantatra an'izany koa ireo mpianatra Jesosy. Nantany azy mivantana izy ireo ao amin'ny Matteo 4:20. Manao hoe lazao aminay izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny 4:20 dia famantarana momba ny fiaviany mihoatra ny 20 no asongadin'i Jesosy ao. Tsy tokony ampientananao ve zany? Tiantsika loatra ny izy ka asehony miloza hitranga mba havonina antsika. Manasanao mba hiaraka handalina ny sasany amin'izy ireny amin'ity anio ity. Tao anatina famelabelarana goavana nataony ho famalina ny fanontanian'ny mpianatra dia natambatra Jesosy miaraka ireo toe-javatra hitranga milohan'ny fandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafarany izao tontolo izao. Nilaza miloha ireo famantarana ny amin'ny fiverenana izy izay iseho amin'ny tontolo ara-pivavahana, eo amin'ny sehatry ny politika, eo amin'ny tontolo ny zavaboary ary eo amin'ny kolotsainy ny fiarahamonina. Ary ny voalohany indrindra amin'ireo famantaran'ireo dia ny momba ny tontolo ny fivavahana mihitsy. Andeha ho jerentsika izay voalaza ao Matteo 4:20. Matteo 4:20 ahitana ny fampitandremana nomen'i Jesosy.
zao ny voalazany fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Anisan'ny famantarana izany. Misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Miseho tokoa ve zany? Milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony hoe fampositsika zany ny fitombon'ny fampianaran-diso hatraizatraiza entin'ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny izay mitarika ny olona ho amin'ny lalan-diso miala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana sandoka. Ry mpiara-mianatra amiko, tsarovy fa tsy ny fahagagana rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy ny fahagagana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Averina tsara izay. Mampianatra antsika ny Baiboly fa mbola afaka manao fahagagana koa nge Satana e. Ry Satana sy ny anjeliny zao ny voambara momba n'izany ao amin'ny Apokalipsy 5:14. Apokalipsy 5:14. Fa fanahiny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany ampanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mahay misarika ny sain'ny olona ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho pirofony heriny mba hahatonganao hino izay ampianariny. Saingy avy amin'ny devoly anefa ireo fahagagana ireo mba hamitahana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahalala ny soratra masina. Enjana ny famitahana entiny. Ny devoly ihany no ampidiriny eo amin'ny olona anankiray satria fanaraka amin'ny devoly any izy. Dia izy ihany koa no mamoaka azy dia mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia antsoiny hoe délivrance moa no ilazany azy. Dia mino tokoa ny olona avy eo hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ity pasteur na mpaminany ity. Ka izay lazainy eo zany dia marina daholo. Dia apetrako aminao ny fanontaniana. Ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy eto tany. Efa mba nahita azy ireny ve ianao na nafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany sy andalina ny voalazan'ny soratra masina? Tsia! Satria tsy hamela azy ianao an'izany mihitsy ny devoly. Reny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka reny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 7:17-20. Matthieu 7:17-20. Hinoy tsara nge e? Zao no lazain'i Jesosy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Ha! Fampitandremana antsika anie zany e. Mazava zany fa tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy hoentina manao fahagagana dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satria eto Jesosy dia milaza mazava fa reto olona reto zany dia lazainy hoe nanao fahagagana sy namoaka demonia tamin'ny anarany nefa tsy fantany hatr'izay. Zany ny antony tokony halalanao ny Baiboly ho an'ny tenanao manokana ry havana mba tsy havoafitaka anao. Zany ny tsy maintsy ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho latsaka mifandrika. Ka inona ary zany ny feny tsara Baiboly? Ahalalana ny mpampianatra marina. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:2. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Io no sedra mazava. Noho izany ny mpampianatra marina dia mampianatra ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra ary milaza ny marina. Ka mitandrema raha misy olona tonga aminao na dia maneho famantarana mampitolagaga azy izy, mahay manasitrana ny marary, raha tsy manaiky ny fampianarana mazava ao amin'ny Baiboly izy, dia miazakaza, mijery ny Baiboly aingana. Sedrao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana rehetra renao na aviaiza na aviaiza, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny Facebook, na ny ampiangonana, na aiza na aiza, na akalamanjana, sokafy malaky ny Baibolinao dia hamarino. Ary izany indrindra no antony hanononanay mazava ny andininy rehetra ao amin'ny Baiboly eto, mba ho azonao hamarinina ao amin'ny Baibolinao izy ireny,
manome-toky anao a fa ny tenin'andriamanitra irery any a no ampiasaintsika ho taridalana mandritra ny fiarahntsika. Manasanao a mba hianatra izany ho any tenanao manokana fa za manaiky ampatsorana izay lazaiko fa hamarino. Zano nampatanjaka ra-panahy ny olona tao Bery voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Voalaza ao fa ny toe-panahindreo dia tsara noho ny tany Tesalônika satria maninona nodinian'izy ireo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazain'ny Paoly. Izay no makitsika azy ao amin'ny dika teny DM mazava tsara. Na ny Apôstôly Paoly aza zany no nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny soratra masina aloha. Ka dia manasanao izay handray an'izany fitsipika izany koa amin'ny fiarahantsika mianatra eto. Hamarino tompoko, ataovy azonao antoka fa marina izay inonao, satria no hamarinonao tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary mifototra mazava ny hoe izao no lazain'ny tompo, fa tsy ny hoe izao no lazain'ny ranona, lazain'ny pastera, lazain'ny mpampianatra malaza zao na izao. Mitombo isa manerana n'izao tontolo izao angeny mpampianatra sandoka izay mitarika fanompompivavahana. Anisan'izany ohatra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Shoko Asahara izay nanota boky izay ilazany fa izy mihitsy ny Kristy, dia nilaza koa izy fa izy irero ny tompo Japoney, satria Japoney izy ity, izay nahazo fahazavana feno ary nilaza ny tena no zanak'ondrin'Andriamanitra mihitsy izy. Dia nanambary nga Asahara fa afaka mamindra fahefana ara-panahy amin'ireo mpanaradia azy ony, dia manaisotra ny fahotany sy ny vitan-dratsiny izy ireo koa. Kanefa 3 taona taorianany nivoan'ny bokiny dia namoaka entona mahafaty tao amin'ny lalan'ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany tany Tokyo ireo mpanaradia azy ary nahafatesana olona 13 sy nandratra olona narivony izany. Efa nampitandriny amin'izany Jesosy. Tao anatin'ny 50 taona lasa izay a dia nisy fitombona aingana nisy an'ireny milaza ny tena no mpitarika ara-panahy masiny ireny. Ao amin'ny kontinanta afrikanina, lehilahy anankiray antsoina hoe Joseph Kiboetere sy nga i Credonia Moerinde dia nitarika olona njatony tamin'ireo mpanaradia ny sekta izay natsangan'izy ireo ho amin'ny fahafatesana matsiravina rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby 3 sy ny fisotroana zava-pisotro 70 kesika. Nahatratratra any amin'ny 427 ny olona maty tamin'izany. Betsaka anie zany. Tena mody miseho manao asa soa malemy fanahy izy amin'ny voalohany miaraka amin'ny fanaovana fahagagana, kanefa hoy Jesosy hoe ny voany no alalanareo azy. Dia mampitandrina koa Jesosy ny amin'ny spiritisma na ireo olona milaza ho afaka mifandray amin'ny maty, antsoina koa hoe mpilalao angatra, izay milaza ho tsindrin-javatra. Mario tsara fa tena miroborobo ny boky momba ny mazina, ny majika sy ny filalaovanangatra ary atapitrisany lafo amin'izao fotoana izao maneran-tany. Mario tsara koa fa feno resaka momba n'izany, resaka spiritisma izany a, ny famokarana sary-mihetsika, ny fandaharany fahitalavitra ary tsy voaisa-tsony izany ao anatin'ny internet na ny trano kala-pifandraisana. Misy tanjony izany rehetrarehetra izany a hanazarana ny olona tsy kelikely hino sy antehitra amin'izy ireny. Dia miamitombo hatrany ny olona mankany amin'ireny manao azo mpahalala zava-miafiny ireny, ny mpanandro, ny mpiskidy, ny mpanelanelana amin'ny maty. Nefa dia Satana anie no ambadika izany. Satana no miseho amin'ny endriky ny havanao na ny namanao efa maty. Satria ny maty tsy afaka manao na inona na inona intsony anie. Araka ny voalaza mazava tsara ao amin'ny Mpitoroteny 7:5 sy ny 5. Mpitoroteny 7:5 sy ny 5. Zao ny voalaza ao, fa fantatry ny velona fa ho faty izy. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-piti intsony izy. Fa adiny fahatserovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mazava tsara zany. Ka inona ny fitahiana azo ny atao eo? Satana no misandoka
vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty fa mbola mandehandeha sy afaka mitahy eny ananina eny, izany no mahatonga ny olona iresaka miangatra sy voafitaka tahaka an'izany. Dia tsy vitsikoa ireo olona izay mitady vonjy amin'ny mpanandro, mpijery ny kintana sy ny sisa, nefa tsy ho hitany eny mikintana ny vahaolany, tsy ho hitany any amin'ireo mpisikidi koa izany. Hitantsika fa ny fisiany firoborobon'ireo Kristy sy mpaminany sandoka sy ireo milaza ho afaka mifandray maty rendretreny dia famantarana mazava fa tena akaiky ny farany. Efa nisy izany taloha fa tsy miroborobo tahaka ny amin'izao fotoana izao. Misy famantarana hafa koa izay nomeny Jesosy izay ho jerentsika ao Matteo 4:4-5. Hoy izy: handre ady sy filazana ady ianareo, fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Efa nisy izany taloha, saingy miseho amin'ny endriny hafa mihitsy amin'izao fotoana izao, indrindra fa mifanaovana fitaovam-piadiana mahery vaika hiomanana ho amin'ny ady faratampony. Laza miloha Jesosy fa milohan'ny farandro dia izy tsy fifankazahoana iraisam-pirenena izay hanerana an'izao tontolo izao. Amin'ny teny hafa dia hisy ady amin'ny tany samihafa. Raha manao jery todika ny taonjato lasa sika dia fantatsika fa iny taonjato lasa iny no be raha mandrika indrindra. Nisy mpahay fiarahamonina anankiray nanombana fa tamin'ny taonjato 20 dia nisy olona 200 tapitrisa maty no ny ady fotsiny. Ary amin'izao taonjato 120 izao dia be dehibe ireo fifanolanana maneran-tany toy ny tany Iraka, ny Afghanistan, ny Ukraine, Yemen, Syria, raha tsy laza afa-tsy ireo sika. Ary betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady, mitombo ny mpitsomponenana, matahotra ny ady hipoaka amin'ny fotoana rehetra ny olona traizatraiza. Eny, mitady ho avy azo antoka ianao. Ny hany fanantenana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjy tsika irery. Na aiza ny misy ianao eto amin'ity planeta ity dia mangetaheta fiadanana ny olona. Zany no hita. Milaza milohan'ny Baiboly fa ny ezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy ahomby. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalonianina 2:5 miresaka mikasika an'izany. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoa azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afaka mandositra mihitsy izy. Ohatra anankiray momba ny fikatsahana fandriampahalemana izay no heverina ampitsarana ny ady rehetra ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Versailles tamin'ny 20 Jona 1700 izay niteraka ny fiforonan'ny Ligue des Nations. Saingy tsy nahomby izany fifanarahana izany satria tsy ela tahorinan'izay dia nipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara dia ny ady lehibe faro. Ary izany ady izany no niteraka ny fananganana ny firenena mikambana tamin'ny taona 1790. Nefa tsy nahomby koa na dia niezaka tsara indrindra natao aza hampisy fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao. Mitoy hatrany ny ady ary mandrakotra n'ity planeta ity. Tena marina ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'izao androntsika izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ireo karazana fitaovam-piadiana misy amin'izao fotoana izao izay ahafahan'ny zanak'olombelona mandringana ny tenany hany ao anatin'ny fotoana vitsy monja. Hiverina indray Jesosy amin'ny fotoana izay hananany ny olona fahafana manapotika amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana nokleary. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro no nitahotra izao tontolo izao dia hiditra ntsehatra izy, hisalovana izy ary hanafaka antsika izay mihindry sy mandray azy ho tompontsika. Zao ny voasoratra ao amin'ny Luka 12:20. Luka 12:20. Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Miseho zany sa tsy miseho ankehitriny? Miseho atraizatraiza izany. Zava-misy izany. Rehefa hianjera aminao izao tontolo izao ary mandeha mifonao ny tahotra dia ilainao ny mitodika mijery an'i Jesosy satria izy no mpanao fiadanana. Ny tantara rehetra miseho eto
dia mizotra makany amin'ilay faratampony indrindra avokoa dia ny fiavian' Jesosy izany. Hoy izy, akaro hiala amin'ny tany ny masonao afantoy amin'ny zavatra tena izy any an-danitra, satria efa hiverina ary marina izany ry havana. Ny ala saro ny faminaniany baiboly ry namako dia mampiseho aminao fa misy ny fanantenana azo antoka. Nojerentsika teo rehefa mantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika. Fa ho jerentsika indray izay lazainy baiboly ny amin'ny famantarana eo amin'ny lafiny zavaboary. Efa nilaza miloa ny baiboly fa tsy ho voafeny zavaboary manontolo miloa kely ny fiverenan'i Jesosy, ary mahavaky loha ny firenena rehetra izany amin'izao fotoana izao. Ampoizina amin'ny fotoana rehetra ny siny tafiotra, ny afo, ny tondra-drano, ny rivo-doza izay tsy fahita taloha, ary ny valanaretina mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ireo loza voajanary ireo ny anoanana sy ny haitany izay tsy mbola nisy tahaka azy. Ary efa nambara ny baiboly meloa izany, izao mivoalaza ao Matio 4:7. Matio 4:7. Ary isy mosary sy arety mandringana ary ororotany amin'ny tany samihafa. Ekena fa efa nisy hatramin'izay ny mosary sy ny ankizinona, saingy mahasamihafa azy dia ny fitombony miopapana eo misehatra maneran-tany amin'ny fomba tsy fahita hatramin'izay mihitsy. Nitatitra nentin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM tamin'ny farantaona 712 dia milaza fa misy olona 530 tapitrisa no tratry ny anoanana mafy maneran-tany. Tsy mbola nisy tahakan'izany, ary vokatry ny fihiboana na ny confinement nateraky ny COVID-19 nanerana ny firenena maro eran'izao tontolo izao, dia ino tafakatra hatrany amin'ny 520 tapitrisa zanisa izany. 520 tapitrisa, azotsika tsaina ve zany? Tena mosary zany nampitandrina ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM fa mety hiatrika anoanana maneran-tany zao tontolo izao. Satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra ny taona ity fotsiny sy ny taona manaraka. Ohatra amin'izao fotoana izao dia misy olona tapitrisa ny very asa atraizatraiza, anisan'izany ohatra ny any Inde vokatry ny COVID-19 ary ao anaty anoanana izy ireo. Mitatitra ny BBC, radio sa televizion anglisy izy ity, laza izy ireo fa mety hitondra ho amin'ny mosary amin'ny faritra maro be maneran-tany ny vokatry ny COVID-19. Ny antony anankiray hafa mitarika ao amin'ny tsy fisikanina koa dia ny fitrangana zavatra miseho hafahafa any amin'ny toerana maro samihafa. Tamin'ny taona 712 ohatra dia nisy andiam-balala ny paritaka nanerana ny Afrika. Dia tahakan'izany koa tany amin'ireo nosy mandinika ny Arabia sy tany Azia Atsimo. Izany fiparitahany valala tany amin'ny tany efitra izany dia loza mitatao amin'ny famokarana sakafo manerana an'ireo faritra ireo izay nisy fihetraikany maneran-tany. Mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo, nefa mienatra ny sakafo hamanana ny olona, zany ny olana eto amin'ity tany ity. Hitantsika amin'izany rehetra izany fa marina izay nambaran'ny baiboly mialoha, famantarana ireny fa tena tombotra ny farany. Antomotra ny fiavian' Jesosy indray ny amin'raha lanitra. Izao koa mivoalaza ao Matio 4:7. Matio 4:7. Hisy mosary sy arety mandringana, manamafy izay voalaza teo. Inona moa ny atao hoe arety mandringana? Arety mifindra na valanaretina miparitaka izany, izay manapoizina sy mahafaty. Santionany fotsiny ny COVID-19. Akoatran'izany dia atapitrisa ny maty noho ny aretin'ny tazo, ny dengue, ny tazo vony, ny aretin'andoha japonais, ny sida sy ny sisa. Rehefa renao koa ny amin'ny fanafody simika famonoana bibikely eo amin'ny vokatry ny tanitsika, izay miteraka aretina tsy fahita maro, tandremo ny fampiasana an'ireny zezika simika ireny. Tsy mahasalama. Izay no antony ampianarana antsika ny momba ny zezika komposta. Hoy Jesosy eo Matio 4:7 hoe isy ororotany any amin'ny tany samihafa. Efa nisy zany taloha, fa tsy tahaka ny amin'izao. Ny fohy be misahana ny vaovao momba ny ororotany dia nahita ororotany hatrany amin'ny 2 alina isa-taona, zany hoe eo amin'ny 50 isan'andro eo zany raha misalanisa
manerana n'izao tontolo izao fa misy ororotany an-tapitrisany voatomba ny isataona fa saingy malefaka ny akamarony dia tsy noraketina an-tsoratra ary tao anatin'ny fotoana foy dia tombanana mihoatra ny valoetsy nisan'ny maty ny ororotany sy ny tsonami izay vokatry ny ororotany ihany moa zao ny voalazan'i Jesosy eo amin'ny Luka 12:1-12. Isy ororotany lehibe ary mosary sy areti-mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hiseho amin'ny fomba maro fikorotanana eo amin'ny zavaboary io. Rambon-danitra, tampotampoka, tafiotra, rivo-doza, tondra-drano, afo. Dia efa nisy hitrangaingandreo zavatra ireo. Fantatrao ve fa tamin'ny taona 712 dia nahatratratra any amin'ny 700 miliara $, nolany tamin'ny loza vokatry ny toetrandro fotsiny. Tsy mbola nisy takan'izany teo amin'ny tantara. Dia mitombo koa ireo doro-tanety maro tsy voafehin'ny olombelona intsony tahaka ny tany Kalifornia, ny fandravan'ny afo tany Aostralia, tamin'ny faritra mafy tany New South Wales, 10 tapitrisy hektara maheriny may. Zany hoe nahatratratra any amin'ny 900 ny fanjakana Aostraliana manontolo. Tsy mbola nisy ohatran'izany anie. Takan'izany koa ny fipoahan'ny volcan tahaka ny tany Filipina, tany Espagne sy ny maro hafa izay fa enonao amin'ny vaovao isan'andro. Reny loza voajanary reny sy ny maro tsy voatanisa eto dia famantarana ny fahatanteran'ny faminaniana. Afaka matoky ny Baiboly isika satria efa nambaran'i Jesosy miloha ireo zavatra ireo. Tsy ny ampatahotra antsika akory fa ny alalantsika ny antony satria tena tia antsika izy. Tsy tia no voafitaka isika ry havana sady tia no vonona hiatrika ampitoniana ny fiaviany indray. Ry mpiara-mianatra amiko, lakilosy fanairana asianao ireo famantarana rehetra lazain'i Jesosy izay miariary eo masontsika tahaka ny tafika andrefa tanàna hoy ny fiteny malagasy. Verevitra ny amin'ny hoaviny manam-pahaizana, mitady ny fomba antosirana nyity tany ity amin'ny fikaroana toerana hafa eny amin'ireo planeta hafa kanefa sasapoana. Ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana sasany dia mihevitra fa ny fametrahana lamina vaovao iraisana maneran-tany ny vahaolana ilay antsoina hoe nouvel ordre mondial. Ry namako, tsy avy amin'izao tontolo izao mbola milomano amin'ny fahotana ny vahaolana. Efa niarahantsika nianatra fa Andriamanitra ny manana ny vahaolana azo antoka. Ho avy ilay vato sy ny endahan-tanana, efa nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Daniela mialoha. Tahaka ny nahatanterahany faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hahatanterahany ity fariny ity, izay hany sisa andrasantsika. Averimberina izay. Jesosy no ametraka ny lamina vaovao maneran-tany fa tsy ity sivilizasiona marefo sy efa potiky ny fahotana ity. Lamina vaovao lavitry ny ota, izay natonga ny fahafatesana sy ny fahoriana rehetra mahazo antsika ankehitriny no apetrany. Manasanao izy hiomana indray azy. Tsy mila olona mpanelanelana ianao. Azonao atao amin'izao minitra izao indrindra ny miresaka mangina aminy, amin'ny fahatsorana, amin'ny fonao manontolo, manao hoe te ho voninao amin'izany fihevinao indray eny amin'ny raha onylanitra izany a Jesosy io. Mazava amiko ireo famantarana rehetra ny lazainao, izay fambara miariary fa efa tena akaiky ny fihevinao. Misaotra anao mampafantatra an'izany, mamelany fahadsoko sy ny tsy fahalalako rehetra hatramin'izay. Raiso hanompo anao ny fiainako manompoka izao, ary ataovo isan'izay ho vonina hiditra amin'izany fanjakana maharitra mandrakizay izay ho apetraka ho zany aho. Azo no atao izany, modely ihany izay nomeko izay. Amin'ny manaraka dia mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra mikasika an'ireo famantarana hafa, maneho ny fahakekezan'ny fihevian'i Jesosy indray. Fa raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa miantso na mandefa hafatra amin'ireo adresy sy roy samihafa na ny larana telefônina omena ianao. Fandeha hiaraka hivavaka isika melohan'ny hisarahantsika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay tamin'ity anio ity fa misy famantarana maro nomenao ahalalanay fa efa tongotra ny fihevinao indray. Te ho vonina ho amin'izany izahay. Ampio izay ho tia mianatra ny teninao, ho fierovana anay amin'ny sandoka rehetra sy ahalalànay ny tokony ataonay eo ampiandrasana ny fihevinao. Arovy amin'ny ratsy amin'ny endriny rehetra izahay ary alamino ny fotoananay mba hahafahanay manohy ny fiarah-mianatra eto indray amin'ny manaraka.
amin'ny anaran'i jesosy le maty ny solo elokanay no anaovanay izany vavaka izany amen. tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany awr.org na feo fanantenana .org. ny page Facebook kosa feo fanaontenana mitambatra ny fanoratra azy. eny ary alamino hatrany fotoananao ahafahanao manohy ny fiarahantsika mianatreto a fidio hatrany ny lalàn'andriamanitra izay ihany no azo antoka manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Tarika ambasadora ande ao fa tsy tamana ialaminy ty tany ty e feno aizina tsisy azavana feno hotanjakany satane fafandalovana eto ny tany tsy hilaozantsento tsy mba misy izay amtenay le andeha ao fa tsy sento indroiri Jerusalema tanana masinare tsy misy ny maory ao e nao sikaoninao fa volamena sy vatoso lulalana niditrao ka izare no simbaua tena ti vola sy ti arena ni aratsi atrany ny fony andeha ao tsy jano nintsony AWR zay lay onjany fanantenana ny tany miasimbatrany ny olona torakizany ny ani sisalazaikio andeha ao izay miraikio indroiri Jerusalema tanana masinare tsy misy ny maory ao e dao sikaoninao fa volamena sy vatoso no lalana miditrao ka izare no simbaua Jerusalema tanana masinare tsy misy maory ao nao sikaoninao fa volamena sy vatoso no lalana miditrao ka izare no simbaua ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandahara ny radio AWR sampana teny malagasy
amin'ny alalan'i facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Hasinas Group. Ani andro iray ianao dia nenina, amizay anao tsy ahity tarainana, ibaribary ao ireo ratsina fenina, ka hitranga tsy ela ihany koa ireo fanaintainana. Ani andro iray ianao dia nenina, amizay tsy ahity tarainana, ibaribary ao ireo ratsina fenina, ka hitranga tsy ela ihany koa ireo fanaintainana. Andriamanitra tsy azonao vazivazina, fa ny atao ihany tsy maintsy valiana, ataony tsara mba mifankatiava, fa sao dia hotara lay mpisolovava, manaova ny marina, tandrimonidiny, fa sao tsy tafarina, fa nisy safidy, manaova ny marina, fa sao tsy tafarina. Zay lay onja ny fanantenana. Any andro iray ianao tsy hotazana, trano antsona ianjera, ny vatolampiko no antenainao namana, tsy volana aminao ireny famba mievera. Any andro iray ianao tsy hotazana, ny tendrombohy trano antsona ianjera, ny vatolampiko no antenainao namana, tsy volana aminao ireny famba mievera. Andriamanitra tsy azonao vazivazina, fa ny atao ihany tsy maintsy valiana, ataony tsara mba mifankatiava, fa sao dia hotara lay mpisolovava, safidy. Andriamanitra tsy azonao vazivazina, fa ny atao ihany tsy maintsy valiana, ataony tsara mba mifankatiava, fa sao dia hotara lay mpisolovava, safidy, manaova ny marina, fa sao tsy tafarina, manaova ny marina, fa sao tsy tafarina, manaova ny marina, fa sao tsy tafarina. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.